mpilatsaka amin'ny Elinaina. Teto Antananarivo ny foibe fibaikoana azy io. Izy ireo nisana sy niandraikitra ny faritra avaratry ny nosy iny. Teo ihany koa ny rezimanta iray sampiadiana malagasy faharoa niorina tao Fianarantsoa ary nisana ny faritra Atsimo-Nosy. Ny damana ny direction de l'administration militaire no niandraikitra ny lafiny fitantanana rehetra na teo amin'ny arabola, ara-pitaovana teo anivon'ny tafika malagasy. Izay ny fampatsiovana fohy ny tantara ny foloalindahy malagasy hatramin'ny taona 1900 ka mandraky izao faha 50 taona maritsika eto amin'ny Kianjabe ny Mahamasina izao. Fefa mandray ny toerany tsy moramora na ny MUSAM, musique de l'armée malagasy, na ny musique de la ZP, pitsoka mozika ny gendarmerie pirenena, izay hifanmetanana ombenombeny amin'ny fanafanana ity fotoana ity, piombany fibaikoa ny izy mirahalahy, izay havanana ihany koa amin'izay fibaikoana momba ny mozika izay satria karazana fianarana manokana, fiofanana manokana izany hoe mivelatra eo anivony tontolo ny mozika izany ao anatin'ny folo alindahy. Ny teny azy ny sary hitatsika amin'ny écran. Et c'est dans la liesse et avec des applaudissements que la foule venue nombreuse au stade de Mahamasina accueille cette parade faite par le MUSAM et les musiciens de la gendarmerie qui commencent à prendre place. Ils vont faire leur parade avant le défilé militaire. Isan'ny fanovozana ihany koa ngam'izao colonel satria isan-taona moa na dia paketety foana isika dia mahatsapa amin'izany mitoraka ity fa niova tanteraka tokoa ny fandehan'ny raharaha. Hitantsika tamin'ny soratra izay nataony ny muzikan'ny tafika malagasy sy ny gendarmerie pirenena teo moa zany ny soratra dimampolo ary ankehitriny dia hitantsika izy ireo manao ny soratra F sy A izay manambara ny forces armées na ny folo alindahy malagasy. Et comme nous le voyons sur ces images, les musiciens sont en place et forment deux lettres, FA, qui signifient les forces armées. Raikitsary ny fitsofana ty raha ty sy ny fivelezana ponga, donc fa dingana vaovao ihany koa izay mon colonel. Hitantsika teo moa zany dia ny soratra dimampolo no nataon'ireto mpisoka mozika rehetra izay soratra milaza fa feno dimampolo taona katroka androany ny nitsanganan'ny folo alindahy malagasy voalohany. Dimampolo taona lasa izay nisy fotoana tamin'ny valora teny Betongolo. Rehefa izay dia niroso tety Mahamasina rehefa avy niakatra teny Andapavaratra satria toerana manatantara avokoa izany eo amin'ny tantaram-pirenena, eo amin'ny tantaran'ny folo alindahy manokana satria Betongolo hatramin'izay ka hatramin'izao dia isan'ny foibe. Io ary lay taremarika dimampolo manamarika ny fa dimampolo taona ny folo alindahy malagasy. Zanahary io taio hira nahazo ny laharana faharoa tamin'ny faninanana izay mira pirenena tamin'ny taona 1900. Ny voalohany moa dia ny hoe ritanindrazana malala ambom-po pirenena sy fitiava-tanindrazana ireo tanora iry apita iry dia mampiseho izay sora vaventy izay amin'ny alalan'ny loko fotsy mena maitso
izay loko ny sainam-pirenena malagasy izay omena voninahitra tokoa sy asongadina amin'izao fahadimampolo taona ny fahaleovantena pirenena malagasy izao. Karazana mitabe moa raha ohatra ka ampiasa ny fomba fiteny nahazatra hatramin'izay isika, ary na ilay fanaovana ny soratra na ilay ofaofantanana sy ofaofa-tsaina dia manome endrika hafakely izao fotoana lehibe eto amin'ny kianja ny Mahamasina izao noho ny lanonana roa sosina ny fahadimampolo taona ny fahaleovantena pirenena, ny fahadimampolo taona ny foloalindahy malagasy. Et alors que les autres troupes qui vont défiler aujourd'hui pour le grand défilé militaire se préparent derrière le stade, les musiciens de l'armée et de la gendarmerie continuent leur parade après avoir formé les deux chiffres 50, 5 et 0 qui montrent les 50 ans de l'indépendance de l'armée. 50e anniversaire des forces armées na ny fahadimampolo taona ny joroan'ny foloalindahy malagasy izany. Mandroso ireto fitsoka mozika ny foloalindahy ireto maka ny toerany satria avy eo izy ireo hanafana ny famondrana hatramboalohany ka hatramin'ny farany, famondrana izay ahitana ireo vondrokely rehetra eo anivo ny foloalindahy mandritra ny fotoana harita ny ity match ity na défilé militaire amin'ny teny frantsay. Ny tsy voalazatsika dia ny generaly Ginoasy no hitantana ny famondrana mandritra ny fotoana harita ny défilé militaire. Ny général Ginoasy Désiré, commandant des forces d'intervention, izay mitantana arak'izany ny match eto hatramboalohany ka hatramin'ny farany. Iny araka dia efa manomboka mirosimo zany ireo ataontsika hoe fialohanana na ny mpitondra faneva izany araka ny fanazavana azy, ary efa miomakombana ihany koa ireo namana hitantareto miaraka amin'ny colonel Ratovo Nirina. Izay baiko ity match ity amin'izao tsingery taona ny fahadimampolo ny foloalindahy izao, manaraka azy ny faneva. Tamin'ny fotoana nandalovany moa dia mitsangana avokoa ireo manam-pahefana rehetra ho fanomezam-boninahitra ny faneva sy ho fanomezam-boninahitra ihany koa ny mpitarika ny matso 10 ny foloalindahy malagasy. Le commandant de l'ensemble n'est autre que le général de brigade Ginoasy Désiré, commandant des forces d'intervention. Nous venons de le voir à l'instant passer devant les officiels et reprendre les postes qui sera le sien tout au long du déroulement de ce défilé militaire devant marquer et le 50e anniversaire de notre indépendance et le 50e anniversaire de l'armée malagasy. Comme tous les ans, il y a un ordre à suivre, l'étendard, puis les écoles et enfin le reste de la troupe.